raha mpitondra azo antenaina ireo mitondra ny firenentsika ireo mba efa ela koa izaho no nanaiko naman'ireo amin'ny fitondran'ireo ary nitondra ny anjara biriky ho fampandrosoana n'ity firenena ity satria za tsy ho mpanan-kiana eto foana tsy hanan-kiana eto foana ny tanjoko fa fandrosoan'ny malagasy fandrosoan'ity gasikarantsika. Efa nanomboka latsaka ny menace mahakasika ny gasikara fenotsoa izay nalefa ny gasikara fenotsoa mahakasika ny hoe fifehezana ny réseaux sociaux dia ny zavatra tena nataitra indrindra tao amin'ilay zavatra nytenenyity député anankiray ity zany a dia hoe régularisation des réseaux sociaux le ministre en tant que ministre izany no miteny a hoe le ministre izy a choisit Pékin et any any Chine zany no alaina tahaka dia nampihetsi-bolomaso ilay izy satria fanontaniana mipetraka zany dia hoe ilaina sa tsy ilaina ny fifehezana ny tambazotra tserasera dia amin'izay resaka izay a ny zavatra tena hoe mahasarotiny moa zany a amin'ny olom-pirenena dia ny liberté d'expression izay nidirana teny an-kianja nanomboka tamin'ny septembre 2025 dia raha nipoaka ny mouvement GNZ dia indrindra dia noho ny réseaux sociaux izay canal tena nandaitra ary nampatonga ny vahoaka ny hetsika tena amin'ny réseaux sociaux nanaovana ny mobilisation nampisy ny révolution GNZ tamin'ny 2025 izay nampiongana ny rajojo izay sorana foana ny GNZ satria laha tsy nietsika ny GNZ dia ohatr'izay tsika mbola teto ambaniny fiahin'ilay flou DJ izay tena nitondra tangena ho an'ny malagasy zany ka ny fanontaniana zany dia hoe ilaina sa tsy ilaina ny fifehezana ny réseaux sociaux inona avy moa zany a ny olana antsika amin'ity réseaux sociaux ity marina fa canal tena ahafahana miresaka izy ity raha tsy nisy ny réseaux sociaux tsy afaka niresaka ohatr'izao ny tabataba sy ny tsitona lakolosy ohatr'izao raha tsy nisy ny réseaux sociaux tsy afaka nahita vaovao malaky be manerana amin'ny Madagasikara ny réseaux sociaux ny Facebook dia tonga hatrany ambanivohitra rehetrarehetra any mahafantatra daholo ny rehetra na amin'ny toerana indraindray ary tsy eritreretinao dia misy olona mijery Facebook any ambanivohitra be any mety hoe tsy manana connexion fotsiny izy hijerena vidéo lava be fa tonga hatrany anaiza n'aiza ity réseaux sociaux ity ka androany ny ministry ny serasera dia miresaka ny régularisation ary ny tena danger ao anatin'ilay izy dia ilay izy maka ohatra hoe any Chine zay zavatra izay tena mampitahotra satria ilaina tokoa ny régularisation ny réseaux sociaux satria ety amin'ny réseaux sociaux ihany koa no hiparitany ny vaovao tsy marina ety amin'ny réseaux sociaux ihany koa no atao hoe sehatra anankiray ahafahan'ny olom-pirenena sasatsasany miafina ao ambadiky ny compte fakona anonyme dia manao harcèlement manao le resaka cyber harcèlement manao diffamation ary mampiely vaovao tsy marina zay zavatra izay angamba no tena manelingelina ny inga ministre député rehefa miresaka ny régularisation ny réseaux sociaux io izy kanefa amin'ny mampiasam-bahoaka dia ilaina foana nijerena ny tombotsoan'ny vahoaka satria hatramin'izay dia nofeheziny presse traditionnelle ny mpanao gazety ny télé ny anao manjery ny vaovao ary tsy afaka naneho heviny ny olom-pirenena raha tsy mivoaka ity réseaux sociaux ity raha naneho ny heviny raha ny olom-pirenena dia mbola tratran'ny menace ihany hoe gagazo sy ny sisa nahoana moa ny tena hoe mampitahotra le hoe aka ohatra ny Chine raha ny ka ny Chine manokana dia misy fifehezana lehibe ataon'ny fanjakana communiste amin'ny réseaux sociaux marina fa mandroso Chine amin'ny resaka économie mandroso izy ary efa première puissance mondiale izy amin'ny économiquement zao maneran-tany resiny ny amerikana kanefa izay fifehezan'ny fanjakana communiste ny réseaux sociaux any Chine izay dia le liberticide zany hoe manohitohina ny
fahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy. Ao anatin'izany dia voararany amin'ny fanjakana sinoa ny réseaux sociaux ary ianao rehefa miteniteny zavatra fahafa ao anaty réseaux sociaux dia tonga ianao dia golagy migadra ianao, tsisy ahafahanao mihetsika. Ka izay ve ilay zavatra tian'ilay ministre député ho atao? Tsy mahazaka ny marina sa tsy mahazaka ny demokrasia ka any ampira indrindra no haka ohatra. Ilaina ny fifehezana ny réseaux sociaux satria eny amin'ny réseaux sociaux sady misy misoloky no misy manamparitaka vaovao tsy marina, kanefa inona moa no manakana anareo ao amin'ny eritreritra an'izany zavatra izany tsy hanao an'izany mpamendrehana. Voalohany indrindra aloha ny zavatra tena tokony ilaina dia ireo resaka vente en ligne rehetrarehetra ireo izay mampirongatra ihany koa ny informel ary mampatonga ny olona miditra any amin'ny secteur formel vomafy satria ny olona any amin'ny secteur formel mandohetra. Ny olona any amin'ny réseaux sociaux manao vente en ligne tsisy resaka nify, tsisy resaka stat, tsisy ninina, kanefany dia misy afaka anasivana an'izany nify stat izany ao anatin'ny page-ny mpivarotra vente en ligne satria iny le hoe entana nafarana entana tonga. Vomafy foana izany ny vahoaka ao anatin'ilay izy. Ka nahoana moa izany izahay vahoaka foana, izahay olom-pirenena foana no izaka ny tseranenay rehefa manao zavatra tsy mendrika sy zavatra tsy ampeverana ny mpitondra fanjakana. Mpitondra fanjakana resahako eto izany dia ilay olona ny proposé ny zavatra hoe akatahaka ny any Chine. Na marina io na tsy marina, raha tsy marina io dia asivy démenti mipoapoaka be hoe tsisy niteny an'izany aka ohatra amin'ny any Chine izany fa ohatran'izao no tiana hanaovana anazy fa raha marina kosa io dia tandremo satria tsy fanjakana communiste ny misy atsika ary tsy manaiky ny olom-pirenena ny hamefehezana ny zoanay ahafahanay miteny, liberté d'expression anay ahafahanay miteny. Raha ohatra nareo ka hanao régularisation ny réseaux sociaux dia voalohany indrindra aloha dia les problèmes ao anatin'ilay réseaux sociaux vahany. Inona le problème resahana eto? Ireo le resaka vente en ligne misoloky ireo. Inona ny fika? Mbô dia tokony asiana nify stat reny page reny dia mba misy zavatra arahana, misy lalàna mifehy zany io zavatra io mba tsy ho voasoloky ny vahoaka mividy anatin'ireny zavatra ireny satria nieritreretina nala fasahirana na le izy kanefa ianao indray lasa vao mainka sahirana satria zavatra qualité 10 sur 10 no nambasanao tonga avany qualité 2 sur 10. Zavatra eritreretinao hoe vrai marque nefa tonga avany le zavatra vita sinoa. Zany zavatra zany dia aiza ny piaro ny zomy mpanjifa zany amin'ny resaka réseaux sociaux. Faharoa manaraka an'izany ilay cyberharcèlement sy ireo olona izay ataoko hoe tsy mieritreritra sy ratsy taiza avy any amin'ny misy azy any zany dia miafina ao ambadiky ny compte fake dia mahavita manao harcèlement, cyberharcèlement, mahavita manoba, mahavita rehefa hanao an'izany ianao tompoko dia miseho tava, ampiseho ny tavanao dia assume eo ny zavatra ataonao fa tsy miafinafinao anatin'ny kody vorondolo ianao dia zany zavatra zany tsy ho tsapan'ireo olona ireo tenany rery tsy hanao an'izany irery izy raha tsy ny lalàna no mifehy azy. Raha any le izy dia manaiky izahay. Ary ny zavatra tenenina dia liberté d'expression dia tsy azo ialana. Tsy tianay ho vototra ny liberté d'expression ka hoe ho fehezinareo dia rehefa misy teny zany teneninay raha ohatra hoe anohatra zany zay raha misy zavatra tsy mety avoakanareo ka hiteny zay hanao kritika dia hoe migadra na gagazo. Liberté d'expression io saripady ary mahasarym-piaro anay hatramin'ny farany io zavatra io ka aka exemple any Chine hoany ianareo. Any Chine marina fa misy ny TikTok sy ny sisa fa mbola répression be ny liberté d'expression any vao manakihana ianao ny fanjakana communiste dia fa any ianao zany. Dia zany zavatra zany ve le zavatra alaina tahaka sa régularisation amin'ny mahasoa anay? Raha ohatra ka ho régularisena le izy dia mba ataovy amin'ilay zavatra mahasoa anay fa tsy hoe nareo matahotra tenenina satria le zareo tratra marina nareo dia tsy zakanareo le demokrasia dia ho fehezinareo le réseaux sociaux. Le resaka censure zany, le censure zany tena hoe mampanahy be ihany. Zay moa zany nataoko rapidapida le izy satria sady dia efa tara no mbola le sujet konko zany tena mahasorena zany hoe aka ohatra any amin'ny firenena any amin'ilay tena raha ohatra ianao zany aka ohatra dia mba miohatra tsara alaina fa tsy nohatra ratsy no alainao fa izay foana le mampatonga anay miteny mba omeo olona nianatra ny andraiki-panjakana fa rehefa ny olona tsy nianatra no mipetraka eo tompoko dia tsy maintsy manao foana ireo olona ireo ary dia izaka ny vokany foana ny olom-pirenena vahoaka patron.
zay zavatra izay tsy azo ekena ary izany no midinana tena kianja ny tabatabaina sy nangatahana ny liberté d'expression ko androany ianao hiteny hoe aka ohatra ny Chine tabatabaka moa le izy fa zay zany ity ministre député ity moa zany dia efa maromaro no nanome fahasorenana ny olom-pirenena voalohany tamin'ny resaka Mandela iny satria tsy haiko ohatra ny ahoana ny culture générale-ny dia tsy fantany ve hoe iza marina i Mandela tsy fantany ve ny histoiran'ny Mandela ka mahatonga azy miteniteny foana ohatra ireny dia zao indray izy miteny amin'ny hoe aka ohatra ny Chine zay zany tena hoe mahasaro-piaro anay zany io liberté d'expression io ny réseaux sociaux irery ihany no ahafahanay hatreto aloha miresaka ny zavatra tsy mety ataony fanjakana ko nahoana lahy ianareo no aka ohatra any amin'ny maditra indrindra amin'ny resaka liberté d'expression te ame fefy ny fahalalanay miteny ve ianareo sa inona ny tena marina azavao mangataka izahay ihany anazavana an'le izy inona le tianareo atao le problème amin'le réseaux sociaux zao dia le compte fako ilay resaka fisolokiana fahobe ary ireo zaza-tsy ampitoana izay mivarotena ny anaty site sy resaka sarany kely reny zao no olana be reny no tokony hitadiavana vahaolana raha ohatra ifehan'io réseaux sociaux io fa tsy ny liberté d'expression anay dia ampitahorinareo zay hoe aka ohatra ny Chine raha Chine zany vao miteny Chine ianao ry monsieur ministre député dia ny zavatra tonga atao tsainay voaloha dia ny censure tsy afahana mikritika amin'ny fanjakana zay ny tonga atao lohany atao-dohanay voalohany dia tsy hay hoe ahoana zany manontany tena foana ihany amin'ny culture générale io rangahy io manontany tena foana ihany ihany koa aho amin'ny fahatakarana sy ny rispony hoe hoaiza marina ngo dia fatahorana démocratie rehefa tonga amin'ny toerana publika zany ianao dia tokony masaka kritika fa tsy hoe ho fatapenanao ny vavan'ny olona tsy resaka ny momba anao fa raha ianao tsy te ho resahan'ny olona dia aza manao zavatra hafahafa mifanohatra amin'ny intérêt général mifanohatra amin'ny tombotsoam-bahoaka ny liberté d'expression rehefa tsy afaka hiteny eto zahay ihany zavatra tsy mety ataonareo dia anao zay tianareo nareo dia tsy hifanaraka amin'ny mahasony be sy ny maro mihitsiny rehefa izay ny ataonareo eo dia zay moa zany ny amin'iny voateny daholo momba n'ilay réseaux sociaux engane mba tsisy adino manaraka an'izay misy ny resaka mahakasika n'ilay solitenan'ny assemblée nationale lany tany amin'ny assemblée nationale izay nylaniany zareo tamin'ny vote 180 sur 163 dia eto dia hisitona lakiloso fotsiny ihany hoe mbola mahay manisa ve nareo ao izy ireo olona 17 entro ireo nahoana no misy vote en plus aza dia mihevitra ny vahoaka ho vasala loatra re ianareo fa mba ataovy lasa miaraka tamin'ny rajoelona ny fomba ratsy rehetra dia mba haverenao amin'ny laoniny ilay institution izay novidim-bahoaka 163 membre ianareo dia tokony sur 163 zany le izy fa tsy hoe mihoatra ny 163 amin'ny vote manabado anay nareo manao an'izany zavatra zany dia mba ilao fehiverana le retsy zay ihany no tiako ambara satria rehefa lava ny teny very ny soa lava ny tady very ny soa dia rapitso alahady hiresaka sujet momba ny laïcité dia ho alefaka eo ihany ny tematika fa amamay kely ny débat fa resaka tsisy idirany amin'ny polémika politika fa ny fandraisan'ny politika amin'ny resaka fiangonana aloha ny tematika etreto ka ho alefaka eo hariva dia bon week-end daholo dia